Ampahafantarina antsika mpisehatra amin'ny fifidianana indrindra ireo mieritreritra ilatsaka be ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna fa mifarana ny alakamisy 20 ny volana septambra amin'ny 5 ny fametrahana taratasy filatsahan-kofidiany amin'ity fifidianana ity. Marihana fa na feno na tsy feno ny antontan-taratasy dia mijanona amin'io amin'ny 5 io ny asan'ny fandraisana taratasy. Ary manana 270 ora ny OVEC ao aorianan'izay andraisana fanapahan-kevitra. Ao aorianan'izay kosa nefa dia notifiena arak'izay fomba filaza zay ireo mpilatsa-kofidiany na ireo lisitra ahafahan'izy ireo raha sanatria ka no lavin'ny OVEC ny filatsahan-kofidiany dia manao ny ambaratonga fitarainana amin'ny fifanolanana izay misy dia mitondra ny fifanolanana zany ety amin'ny CENI ary manana 770 ora indray ny CENI andraisana fanapahan-kevitra. Raha ohatra ka tsy miravina eo ilay fifanolanana dia zon'ny mpilatsa-kofidiana sy ny lisitra ny mitondra ny raharaha eny anivon'ny fitsarana izay misahana ny ady amin'ny fanjakana. Ampahafantarina antsika ihany koa zany fa talata fa 14 ny volana septambra ny isan'ny lisitra voaray ny OVEC eraky Madagasikara, OVEC 20 moa mazava ho azy, dia 227 sy 2 ary ny isan'ireo olona izay nilatsaka ao anatin'ireo lisitra ireo dia mahatratra 770 sy 7 sy 2. Efa saikana raisana filatsahan-kofidiana daholo ireo commune rehetra manerana ny Madagasikara.